Alakamisy 12 janoary 2024 manantitra ny arabo ambampirarintso antsika mianakavy ny fandarana miara-manonja MPS Radio Madame izao andro vaovao izao indray araba tsy anavahana no anaovantsika azy toy ny mahazatra araba ny manjakamiadana samy mazo ny lafivalo hatrany andafiny rika rehetrarehetrany arabaina manokana ianareo izay manaraka amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube satria io moa zany no ahafahana hoe tena ahafahany any ivelany ihany manerana zao tontolo zao manaraka an'ity fandaran'ity ankoatran'ny hoe fanarahana azy amin'ny alalan'ny Radio Mada sy ny MPS Radio eo ihany koa ny fahitalavitra MPS ho an'ny eto an-toerana izany ary izay fomba maro ahafahana manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada izay dia arakaraka ny fahafahantsika raha ny ampitany ranomasina ianao zany dia mazava loatra amin'ny YouTube sy ny Facebook no anarahanao azy raha eto an-toerana dia afaka misafidy ihany koa zany araka nefa nambara teo fa dia tsy adinoina ianareo izay ny ampitan'ny ranomasina any zany tahaka an'izany ohatra ny any amin'ny faritry Normandie any Frantsa any zany dia eo ihany koa ny any Albertville ny ao Montpellier izay nahatonga fiarabana maro samihafa ihany koa ho antsika menakavy ho an'ny malagasy io izay no tena tenena ho an'ny malagasy manerana an'izao tontolo zao noho ny taona vaovao izany ny any États-Unis ny any Allemagne ny any Espagne ihany koa misy teratany malagasy any manaraka tsara ny raharaham-pirenena eto amintsika ny any Chine maromaro ny teratany malagasy any ary dia tsy adinoina ny teratany malagasy atsy Afrika izay maro be tokoa ianareo ny any Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon ny any faritry Maghreb moa zany de maro ny malagasy any ny any Algérie, ny any Tunisie, ny any Maroc ary ny aty atsimo tsy adinoina ny ao Afrika atsimo dia maro ny teratany malagasy ary dia isika mianakavy ihany io satria Madagasikara dia atsika mianakavy firariana soa moa zany satria mbola tsy tara mihitsy zay hoe firariana soa zay satria mbola ao anatin'ny volana janoary 2024 isika amin'izao fotoana izao zava-dehibe ny firariana soa zava-dehibe ny tsodrano raha ohatra ka hoe ndeha hamakivaky andeha any amin'ny tany lavitra dia zava-dehibe izay tsodrano izay amin'itsika malagasy izany ankoatran'ny izay ihany koa ny teknisianina marobe eto amin'ny MPS ny Radio Mada eo ny eto Fibe ny miparitaka any rehetrarehetra any dia tolorana rahaba manokana namana maro samihafa dia zava-dehibe mantsy izay satria izy ireo zany no mikirakira ny tira raha ty tsy afaka mihaona sika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo raha tsy eo ny teknisianina mikirakira an'io lafy ny teknika isan-karazany io vao aingana zao ny nanao ny aintsio zavatra mihitsy ny tany antsiranana tany dia omena kokoa sy félicitation ny MPS any antsiranana satria dia efa mandeha tsara zany amin'izao fotoana izao zay no hoe tompolasy tombovavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity alakamisy ity toy ny mahazatra moa zany eo ny famakavakana sy ny fanadiadiana miainga amin'ireo toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny fiainan'ny Madagasikara anao ahoana ty 2024 ty ho tody hatrany amin'ny farany sa ahoana inona ny zavatra hitranga sy ny sisa isika aloha tsy mpaminany na misy azany hoe mety hoe miteny hoe mpaminany sy ny sisa samy manana ny fomba fijeriny io fa ny tsika de miainga amin'ny zava-misy iaina ny sanandro sy ny zavatra efa niseho ny akaiky indrindra zany zao de ny taona 2024 inona no nitranga nandritra n'iny taona iny nanahoana ny fiainam-bahoaka nanahoana ny toe-karena nanahoana ny sosialy manahoana ny fandriampahalemana manahoana ny vary manahoana ny fanabeazana manahoana ny daholo ny raharaha politika rehetrarehetra ametrahana fanontaniana raha ohatra ianao ka mbola mieritreritra hoe olo-pirenena mibanjina ny fiainan'ity firenena ity de tsy maintsy manao bilan raha ny amin'ny orinasa zany de rehefa faraparan'ny taona sy ny taona vaovao dia jerena hoe mana inona ny nety inona ny tsy nety ahoana ny fanaovana tatitra isan-karazany any amin'ny tontolon'ny fianakaviam-ben'ny fitsarana any misy an'izany hoe tatitra mandritran'ny ao anatin'ny telo volana tatitra amin'izao sy ny sisa misy feim-potoana tahaka an'izay
de any amin'ny orinasa any ko misy an'izany nanahoana inona ny nety inona ny tsy nety zany no fanontaniana izay mipetraka fa raha ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoana zao firotsika androany 20 janoary 3 sy 4 zany hoe fa tapabolana eo ihany sahady zany zay de fa lasa ny atao hoe ny volana janoary zany efa tapabolana zay no lasa dia ny zavatra misy de manahirana mba tsy tenenana hoe mampatahotra le vola malagasy mihiotsaka ihany io anefa no anankiray zany ao anatin'ny resaka toe-karena io ny ozatra ny fiainana ho ny malagasy de io mihitsy zany hoe tena le haindehibe mihitsy no mihiotsaka hatrany tsisy valera de lasa hoe vola baoritra betsaka no miteny hoe zay mitondra 100 000 francs rangaty mandeha metsena ndrem-pianakaviana lasa raikitra ny ady any atokantrano am'izao fotoana zao raikitra ny ady eo ampivady hoe zao hoe vola meko anao de tonga de tapitra sady le rem-pianakaviana amin'io efa mandeha be ny sainy hoe ahoana indray ty le vidin-javatra miakatra ihany ary matoa zany miotsaka ny vola ariary de tsotra fotsiny tsika tsy hoe miseho hoe may lafiny toe-karena misy ekonomista misy mpay toe-karena mafy an'izany fa tsotra fotsiny hoe matoa io ariary io tompoko raha oharina amin'ny euro sy ny dollara miotsaka ohatran'io de misy antony eo misy antony be da be ao satria io zavatra io tsy mandeha rery fotsiny am'izao mba nianatra resaka toe-karena ihany ny tena tamin'ny fianarana tany amin'ny fampiofanana maro samihafa tamin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao fa misy zavatra mifamatotra be da be ao ary tsy afa-miala am'izany ny politika mpanjakana eo amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ary tafiditra ao anatin'izany ny toe-karena ny olona ny ivelany ihany no miteny daholo fa raha i Madagasikara tsy tokony antra zany raha ny vola ariary dia tokony hoe tena hoe matanjaka ampitao fotsiny hoe ndray euro tamin'ny taona 20 ohatrinny raha oharina amin'ny ariary zany am'izao fotoana zao izy kely sisa dia ho tafakatra 10,000 ariary ny 1 euro na 25 000 francs latsaka kely fotsiny sisa de ny dollara eo amin'ny latsaka eo amin'ny 500 ariary eo zany ny ray dollara latsaka kely mba tsy ho tonga any amin'ny hoe 10,000 ariary ny ray dollara fa raha oharina amin'ny livre sterline ohatray mbola zavatra fa zany livre sterline zany mbola vola matanjaka be zany de aiza lay ariary ao anatin'izay rehetrarehetra izay zao nefa ny vola tompoko dia mampiseho ihany koa ny maizy azy ny firenena anankiray maika mihitsy ny teratany malagasy tamin'ny fotoan'androny hoe hiala am'izany zone franc zany tsy zone France fa hoe zone franc le hoe mbola le niaraka tamin'ny frantsay zany de tao Afrika tao mbola nisy an'le hoe franc CFA fa misy firenena moa zany tao anatin'ireny faribola ireny dia isika tany amin'ny fampatsivana kely tany amin'ny repoblika voalohany tany mbola hoe mbola tao anatin'ny faribola frantsay zany mbola tsisy euro moa tamin'izany fa mbola FF neny frantsay neny Allemagne Deutsche Mark fa rehefa tonga ny vondrona Europiana de mipotra ny euro zany taty aoriana fa tamin'izany fotoana zany de hoe fanjanahantany amin'ny endriny vaovao sy ny sisy tena tsy afaka miaina mihitsy ny malagasy fa mbola zanahan'ny frantsay amin'ity resaka vola ity marina zany satria ianao zany mbola hoe miankin-doha amin'ny any Frantsa tamin'izany tany amin'ny repoblika voalohany tany fa rehefa hoe ianao am'izay arany hoe napetraka ny ariary hoe manana ny maizy azy io tsy tonontononina fotsiny tompoko fa mila politika mpanjakana mazava tsara mba hahafahan'ilay vola malagasy ariary miaina tsara zany sy mahazo aina ary rehefa matanjaka le ariary de mitraika any amin'ny fiainam-bahoaka iza le vahoaka ny malagasy zao tsika ty amin'ny 3 sy 4 miotsaka ihany le ariary lasa vola baoritra de tesitra tsika rehefa tenenin'ny olona an'izany hoe mivolanareo ohatran'izao mivolanareo ohatran'izao nefa io ny mahafirenena ny firenena samy mana ny volana eny ny firenena rehefa miteny hoe mahaleo teny izy amin'ny ankapobeny zany samy manana ny volana fa i Russia
hoe firenena matanjaka be io inona ny volan'ny rosiana ny robla fa nga ny robla nga any amin'ny tsena iraisam-pirenena de maheno an'izany loatra aneo rehefa resy firenena ngeza be matanjaka be vao miresaka aneo miresaka international de euro sy dollar marina ao fa mbola misy ny livre sterline ho an'ny britannika fa iny moa zany a hafa mihitsy fa vao miresaka ianao de hoe euro sy dollar de io foana ny référence io foana ny tsika aiza de hoy tsika teo hoe be de be ny zavatra mifaninkotra amin'io fa ny politika mpanjakana amin'ny resaka toe-karena dia tsy maintsy ihany no iantefan'ny resaka hoe nanahoana matoa zany ny volanao miotsaka tsy mila hoe fahaizana hoe mianatra hoe lalina be amin'ny toe-karena zany matoa miotsaka ny volanao dia tsy faiza mitantana ny dikan'izay tsy fahaizana mitantana ny dikan'izay le tsy faiza mitantana io mbola misy zavatra be deabe ao anatiny ao ny fitiavatena ao ny resaka kolikoly ao ny fanoranana tsokosokony are-pirenena sy ny sisa ny rosianina zao amin'ty ady any Ukraine ty sepitra dinona no ataony ny ataony de any amin'ny resaka volamena indray zao no miady mafy isy ny sinoa vao tato anatin'ny 4 zany tsara mahafantatra an'izany tsika mitady irika ny rosianina satria efa sahirana amin'le ady misy vola totana ane amin'io ady io de sahirana iry Poutine hoe ahoana nanaovana an'ity dia miodina izy miodina de any amin'ny resaka volamena indray zao jerena ahoana ny hoe mba ahafahany toe-karena zareo zany miaina satria ny volan'ny teratany rosianina zay mametraka vola any banky any ivelany efa idininy tandrefana de problema de amin'ny herinandro zao misy fivoriana goavana de mila rahantsika io any Davos ty le hoe coût de vie ahoana ny fiainana ahoana ny iatrehana ny fiainana amin'ity problema maneran-tany ity fa ny problema eto Madagasikara tompoko de problema hafakely satria olana izay isika ato anatiny ihany no mahatonga alay olana nefa efa nomena atao hoe filazazy hoe opportunité hoe tena sehatra afahana tena mietsika tsara mihitsy afahana manarina ny toe-karena tsara mihitsy fa isika ato anatiny no mahatonga ny olana ato anatin'ny firenentsika misy ny olana erahana amin'ny maneran-tany fa tsy ino ny alilahany hoe covid zao hoe ady any Ukraine sy ny sisa de tonotonono daholo zay olana maneran-tany eo misy zany iny erahany rehetrarehetra iny fa nahoantsika nahoana ny seselo no afaka miaina ihany nahoana ny komorianina no maresy atsika nahoana ny maurisianina no maresy atsika raha samy ety atsimotsimon'ny Afrika ty i Afrika atsimo moa zany de efa lasa lavitra be fa zay firenena tonotononona zany de lasa lavitra am'izao fotoana zao fa itsika taraiky isika no mahatonga ny olana eto amin'ny firenentsika satria eo ihany ko ny akoatrany hoe tsy faiza mitantana eo ihany ko ny hoe fampitehan'ny fanabeazana io tsy azo atonony potika ny fanabeazana de inona moa zany no ahafahantsika hoe mandroso ny olona raha vaovaovao ny taona tompoko de efa manana vision tsy hoe eo ny eo fa vao aty ohatra zany hoe 2020 sy 2020 de tany de efa manana vision hoe zao no atao mba hoe anatsarana ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka misy ihany ny fomba fiteny isan-karazany IEM PEM sy sisa nisy raha mbola teny frantsay de anahoana hoe atao an'izao resaka aloha hatreto no PDB aiza ve resahana amin'ny mpisehatreto moa zany satria efa eto akaikeo tonton Raex zay efa mpiakatra ihany keo teto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada avy any amin'ny faritra loatra any izy resaka varotsika rehefa aveo fa ay 3 sy 4 ve tompoko aty amin'ny fiafarany fotoam-piasan'ny filoperenana ny mandahan'ny président ny république mbola nafatra vary zany hoe le politika navary PDB zany paitoekarena ny teny aneo raha tsy etsona zao ny teny tao anaty vaovao teo sisa tena hoe tao anatin'ny eny taona de tsy vaova ny resaka vary fa manafatra foana zay zany ny solution hita amin'ny mpitondram-panjakana hoe manafatra vary zay ny solution zay no vahaolana ho an'le firenena malagasy
manafatra vary nefa efa hatramin'ny andron'ny président dideratsiraka nalefa ny baikipitolomana mihitsy zany tam'zany zay mbola kely hoe ny firenena ntsona hoe matanjaka amin'ny taona 4 de ny firenena zay afaka mamatsiara-tsakafo ny mponina ao aminy sy ny vahoakany ary manondrana ny ambombava makany ivelany tao anatin'izany ny vary nisy eny tam'zany nanondrana vary any hoe matrikal sisa naondrana nakany ivelany sisisa zao ny malagasy tsy mihinan-kanina io moa efa nytenenina teto vary ny foto-tsakafo ny gasy tompoko fa tsy paty satria rehefa tsy hita zay atao tsy hita zay atao de lasa paty sisa no hoanina ary malagasy ny tena mihinam-bary fa ny akoatran'ny malagasy mihinam-bary izy fa mba mahita ihany zay mpanao gazety mandendeha ny vahiny mba mihinam-bary izy fa tapaky ny sotro be de mitsaingotsaingoka kely eo re manao fihinana sonobo ozy ry zala fantatsaha ny tena hoe malagasy tonga de vary amin'ny koveta mihitsy de miaraka amin'ny naronanana ary ny eo tsy problema na voatsaramaso 5 na 9 ary ny eo tsy olana fa le hoe vary dia misy dikany iny amin'ny malagasy tompoko ary zany hoe manotonototra tambary zany tena manahirana be zany manahirana be raha tsy resaka tsika afa-tsy nery talata volonondry ry voatototra ny tambary trongisana dolo tiana rehetrere anaovana autoroute eny fototra afitra azy zany sisiasinsisa fa zao mety adinony sasany fa misy sotoavana malagasy eto Madagasikara tsika no miresaka eto tsika miaina eto tsika no milevona tompoko ka ianao zany raha anao zavatra amresaka fambolena io na amresaka inona io mila mahafantatra tsara ny sotoavina mila mahafantatra tsara ny zany atao hoe inona ny maizy azy ny malagasy ny asina mahamalagasy ny asina mahamalagasy ny mampiavaka atsika mahoana ny fipetraky ny aza hoe fahendren'ny razana satria tsika taranaka teorina fa tsy hoe zay manana projet ohatran'izao de tatatatata tandremana tsara satria ao anatin'izany rehetra any hoe raha manao zavatra ianao tsy tsara tsodrano hoy ny malagasy tsy tsara tsodrano dia manahirana be ny hotoyany raha miny hoe fisainana malagasy zany ka ty resaka vary ty io tsy mandeha ho azy fotsiny hoe mamboly zao zao misy resaka sotoavina malagasy io mivary ny omby zao ny omby efa metapitra ny omby raha vao tapitra ny omby tompoko de efa mesimba ihany keo zany ny sotoavina ny sary famantarana ny firenetsika ny misy sarina lohan'omby matoa iny no apetraka eo misy saloim-bary matoa iny no petraka eo misy dikan'izay fa tsy apetapetaka fotsiny reny fa misy antony misy dikany hoe maharepoblika ny Madagasikara misy omby eo misy saloim-bary fa maninona ary ny omby sy saloim-bary natao eo fa tsy zavatra hafa misy dikany zay fatatsika ve zany fantatry ny sasany ve zany sa hoe zao my projet de anao an'zao de lasa tonga hatrany amin'y ohatran'ny ratsy tsodrano zany ty raharaha ty matonga ty amin'ny 3 vao manomboka dia miotsaka ny ariary sepitra le vahoaka malagasy de be ny sary any zao ny antsendravoangy de miaina ao anaty rano be le mpianatry ny EPP ery akaiky ny rotsorotsy ery nandalo tao vao tamin'ny maraina mihitsy zay nandalo tao vao tamin'ny maraina androany maraina nandalo teo rano be hoe ahoana de le ao ambadika koa le mivoaka makany amin'ny masikara raha vao misy orana rano be de zay tsy te hidrorobo-drano de mitaingy sarety tarian'olona zany ny fahantranany gasy raha tarafina amin'ny eto Antananarivo 200 ny frais rehefa tsy te hirobo-drano ianao reny madama tsara akanjo mandeha vao hiasa maraindray tsy maintsy mandalo ao de mitaingy sarety de ingo moa mba fidiram-bola ho an'ny mpitarika sarety efa ny olombelona no mitarika ny sarety eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fa ny omby mitarika sarety tompoko efa tena memiana fa efa olombelona no mitarika an'ilay sarety aty amin'ny 3 sy 2 tsika zany no zava-misy mbola taridalana ihany zany mbola taridresaka fa raha vao miresaka tsika hoe miotsaka ny vola ariary dikan'izay ny toe-karena mihitsy no tena vizana tanteraka amin'izao fotoana zao asa raha mbola misy sahiteny any ananany hoe ny ezaka zao hoe sisy de manao ohatr' zao moa no namana faniry atsy ambadika sady mitsikitsika hoe zay mihitsy le izy ka zay mihitsy le izy ka
mbola misy sahiteny ihany va hoe tena nisy ny ezaka tena nanao ny zay azo atao sy ny sisy raha ny ezaka ianao a tsy oatra zao ny résultat vo manomboka ny taona de ny ariary no miotsaka le ariary nefa io no ampiasaina ividianana an'zao le fiainana andavanandro tsy maintsy atrehana ny adidy ihany ko ohatray ny adidy anga mijanona ny adidy amin'ny fianakaviana ny adidy amin'ny fiangonana ny adidy amin'ny fiarahamonina sinsisa ary tato amin'ny faraparantaona 2024 teo miditra tato amin'ny 2024 tena vao mandeha anao matony anina afaka ray andronay tonga andray ny filazana matindray ho ny anina io moa samy manana ny androny fa le izy ny tianambara de hoe matoa zany rehetrarehetra zany no mitranga nefa tsy tokony hitranga de vokatry ny tsy fetezana atao anatiny ihany misy fitongilana mpitantanana eto tompoko matoa io resaka vary io mbola tsy regle foana hatramin'izao so ndray misy teniny ihany hoe ka le tatsaha mihitsy ane zao mitatsaha malagasy mahay fa nga zao izy vao namboly vary fa ny fanampiana no tsy misy ny fikarakarana no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany any amin'ny faritra loatra nga io vitanangady ny manadio an'io amina kilometra maro io tatadrano fasika inona mifampitiany tontolo iainana tsy vitanangady tsony zany fa tsy maintsy mila fampitaovana efa avoleta de eo zany le tatsaha mianana fotsiny eo aloha hatramin'ny tao eny ary zay ny atao hoe fampidirana tsy maintsy no tenenina menga tam'le hoe fiotsahan'ny ariary raha oharina amin'ny vola vahiny zany ny euro moa zany sy ny dollara no resantsika teo feany de hoe tena reraka le toekarena malagasy reraka noho ny tsy fahaiza-mitantana tsy misy olakolaka mihitsy zany fa rehefa ratsy ny résultat ho an'ny mpianatra any am-pianarana de tsy nianatra leson'zay na tsy mahavita devoir na maditra na variana amin'ny Facebook any amin'ny resaka fianarana zany tsy mianatra lesona tsy mikaroka de zay le izy ary raha ratsy ny résultat zany amin'ny toekare-pirenena amina firenena anankiray de misy tsy mety ao misy tsy fahalavorarianao tsy fahaiza-mitantanao misy tsy fahaizanao dia misy tsy fahalalanao de mazava loatra rehefa tsy mahalala tsy mahay de tsy mahavita ihany ko zany dina ny résultat eo fa négatif ny résultat eny rehefa eto akaiketo tonton Rahex no filazan'ny fahafantarany maro azy atao anaty miara-manonja MBS Radio Mada fialy miarabanao tompoko tafaraka indray sika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada inona ny vaovao mandritra n'izay elaela tsy niona an'izay miraba natratra ny taona vaovao ary aloha ndao ary ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe zokorina Rabe Mananjara amin'izao taona vaovao zao sy ny fihaonantsika amin'ny raharaha miaraka amin'ireo teknisianina marobe ato anatin'ity studio eto Anosipatrana ity. Ny faharoa manarak'izay koa dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tratry ny taona 2024 eny fa na dia ny eto an-toerana izany na ny any ampitan-dranomasina maro samihafa ireny dia maro no isika no naniry an'izany mba hoe tratry ny taona vaovao 2024 zany kanefa noho ny fitondran'Andriamanitra sy ny zavatra maro samihafa dia isika zao no tratran'izay ka dia zay no mahafaly ka dia miarahaba zokorina Rabe Mananjara miarahaba antsika rehetra tratry ny taona 2024 miarahaba ny any loatra miarahaba ny Zandrobe Faniry Razafy Manantany zay tovolahy mavitrika sady tavy ny volony fomba filaza sady bokosy mibe detanty bokosy mipanana moa izy zay gaoandra vanomanana zay moa zany le fomba fiteny tsetsatsiatra ihany fa dia tohizana angamba ny firarintsoa zokorina Rabe Mananjara amin'izao tratry ny taona 2024 zao eo ianareo rehetra ian-tanàna tsy adino ny coopérative satria re zany zokorina ny coopérative ao ny Kofi Malaka zay taritin'ny Raklody sery sisa ery maromaro Raklody ao koa ery zalahy atao madinika mba mangataka vao tamin'ny maraina mihitsy nandalo tao hoe rehefa mba tonga any anao mba ataovy kokoa zahay ka de kokoa anareo atao madinika Kofi Malaka rehetrarehetra ny gisy rehetrarehetra na ny ampitandrefana na ny ampita-tsinana tsy hanavana fa de kokoa le rehetra ho anareo gao atao madinika koa hoe tafita ny afatra ao koa ny taxi moto zay tompony serasera sy ny fifamoivoizana ian-tanàna iny io moa le fa resahako eto foana na ny taxi moto na ny taxi bisikileta
dia mangataka an'izay kokoa zay foana satria reo zany no namana enti miara-miasa ny tanàna Zokorina. Zany hoe tontora eksa zany raha hoe mila an'ireo zany a dia entina hoe hoaizany re président ohatran'izay zany a dia kokoa ho anareo rehetrarehetra gao an-tanàna rehetrarehetra fa dia mahafinaritra ny fiara-miasa sy ny fiarahana. Atao kopakopa tanana manokana eto ianareo efatra am'rahavavy zay miezaka mafy amin'ny fianarana eny Ankatso any a. Izy zany Ao i Zavatsoa, ao i Joeline, ao i Rosaline, ao i Maya, ao i Miray. Dia kopakopa tanana mahereza amin'ny fianarana fa mbola lavidavitra ny fianarana ary ataovy ankitso-po sy ampamendrena ary ampahendrena zany fianarana zany fa dia ianareo no anavitra n'ity firenena ty. Soritana manokana eto koa ny renim-pianakaviana anankiray ary Andranomena Razair Mananarel zay be fitiavana sy be famindram-po amin'ny mpiara-miasa sy ny fianakaviana ka dia atao kopakopa tanana manokana. Zay angamba ny firarahantsoa maro samihafa fa dia ialantsiny ho anareo zay tsy voateny fa dia mpangona tokana fotsiny anareo bajady rehetrarehetra any Ambatondrazaka, taxi borosy ampitandrefana sy ampita-tsinanana, ny maire mandroso tsy adino, any aminay zany mena tsy adino, ely le retsy fa na dia ratsy ary zany Ambatondrazaka Vitraivo, zany Vitraivo Andilamena zany mampitany moana dia kopakopa tanana ho anareo rehetrarehetra fa dia mahereza ho tafita amin'ny fiainana. Zay angamba ny firaroantsoa fa dia ny ataoko farany angamba dia mangataka fahasalamana ho anareo rehetrarehetra zay tsy salama. Ary io moa le fanoteneniko teo a tsy hoe mamofa tamandry fa ny zavatra nisy moa zany tany amin'iny faritra loatra mangoro iny zay tao anatin'ny toerana nisy ny tena mihitsy Zokorina Arabe Mananjara dia iny tambavao iny mihitsy iny vaninandro ny tambavao iny no misy ny fahoriana efatra mianadamianaka. Efatra mianadamianaka zany hoe tsy isan'ny tsy ray trano moa reo fa dia anatin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana anankiray tsy hoe mamofo tamandry fa dia mampionina sy mampahery anareo ny doram-pahoriana engany Andriamanitra manareo pahasoavana hitsimbona sy anarina ny fiainantsika mianakavy. Zay sy zay angamba ny firaroantsoa fa dia tratry ny 3 ny asaramanitra daholo isika ka nazanona tsy zany nefa miatrika fiainana fa ny fiainana moa zao am'izao fotoana zao Zokorina Arabe Mananjara raha tsy laza fotsiny amin'iny distrikna Parafaravola mba tsy verenana hoe amin'ny faritra loatra mangoro dia tena sarotra ary mangiry firy eny fa na dia tsy mifilatsany orana fotsiny ary tany an-toerana fa dia alina zany vao mba misy ireo namana zany ny teny hoe mbo fa misy orana ty président fa tokony hiverina anao hiasa satria ny ketsa mbola tsisy tokotaniny androany ale retsy miteny eto amaray na afaka amaray fantanana toizana ny asa. Zay ngamba amin'ny ankapobeny Zokorina ny firariantsoa sy zavatra misy ahitanana. Ka hiditra amin'ny atsipri am'izay tsika tontora exa ianao moa mitondra kasikety maromaro any sady filohan'ny RMDM ianao any an-tanàna no tiako Madagasikara ianao no filohana fikambanany tatsa ianao fitami tatsa maro zany ny olona fikambanany tatsa zany miavy tena zay le izy dia miaina sy mahita zavatra maromaro sosialim-bahoaka avy hatrany tonga dia resao io ara aloha ahoana mifandeha tao anatin'izay fotoana zay. Ny sosialim-bahoaka avy hatrany zany hatreto aloha zany ny faritra loatra mangoro distrika 5 hatrany Anosy. Mba efa misy masoandro miratra ve tamin'ny faraparan'ny taona za hoe distrika 5 refesiko avy any Anosy Benala, Moramanga, Ambatondrazaka, Parafaravola, Andilamena raha resaka sosialim-bahoaka zany ary vao vetivety saiko na omaly ny Zokorina na fakomaly voaka gazety mihitsy fa ny tokony ampivaribary tao Andilamena. Ny antony dia noho le fahalafosan'le vary. Nefa any ny sompotra. Any ny sompotra. Dia mitokona hoe lafo loatra ty vary ty tsy mity. Satria iny hoe mahasombotra Madagasikara zao raha ny ao Antanambe, commune Antanambe sy ny manodidina 5valonjato ariary ny raika poka. 5valonjato. Makaliko. Ny vary ririnina 700 ariary ny vary ririnina. Io moa le vary avy any anaty le very amin'ny Ormel ary. Le avy any amin'ny Ormel loatra. Iny zany no 700 ariary. Fa ny makaliko zany zao 5valonjato ariary ny kapoka, valo hetsy sy ray tapitrisa ny taonina. Zavatra tsy ary nisy tao anatin'ny 13 taona zany Zokorina Arabe Mananjara. Ekena fa misy ireo tantsaha vitsivitsy zay mpanangom-bary sy le mpampanjana bola, le mpanao stock zany mankasitraka amin'izao fotoana zao amin'le hoe valo hetsy sy ray tapitrisa ny ray taonina satria mivarotra 10 taonina izy Zokorina Arabe Mananjara fa miavoavo be. Fa kosa tsy zay ny zavatra tokony ho izy fa mbo mifandanjalanja tsara zany ny falim-piainana ny zavatra misy sy ny vidin'ny vary akotry sy ny vary fotsy. Fa mampalahelo ny zavatra misy fa zany hoe faritra ny an-tanàna ny alaotra zay sompotry Madagasikara zany Zokorina dia
mividy 700 ny vary raikapoaka any atsena ekena fa hoe mpamboly vary maro anisany mpamboly vary fa ny olona any ane hoe sompotry Madagasikara mamboly vary fa ny tena ankamaroany sarababem-bahoaka zany a eo amin'ny hectara ka hatramin'ny roktara ihany a zay ihany mba vitany nefa io vokatra ao anatin'io hectara roktara io zokorina ao ny fianaran-jaza ao ny fahasalamana ao ny ezaka rehetrarehetra maro samihafa ny adidy amin'ny fianakaviana sy ny sisa any ka lazaina hoe mahatonga na mahatody volana oktobra septambra ny vokatra zay miakatra volana misy juin de fa tsisy zay zavatra zay ka rehefa lany zany zay zavatra zay a de fa miraviravy tanana sady ny tantsaha amintsika miteny zao io fidirana io rentrée scolaire mpianatra io taona 3 ty deuxième trimestre ty de mba tsy ilazako hoe efa mitafakatra any amin'ny 5 na 3 isanjato ny zaza tsy niverina any ampianarana noho ny antony maro samihafa satria aleo le ankizy alefa mandeha manetsa na magatala-petraka amin'ny toerana zay misy anazy any sy mamelo teny zany hoe mitady asa ivelomany ny ankonana anankiray azo porofolo zany amin'ny registre ny antsekoly azo tsapaitanana zany azo tsapaitanana zany zay moa zany ny resaka hoe social tsy ny vary ihany ao ny menaka ao ny siramamy ao ny kafe ny resaka maro samihafa sy ny kojakoja maro samihafa moa zany PPN zany PPN de efa fa e fiainana isanandro sy mahaleo ny sara ny vidiny zany rehetrarehetra zany dia ny tena makrizy ny vahoaka nantsianaka koa zany am'izao tsika miteny zao zikirina rabe Mananjara de no fampanantenana be loatra zay nataony ty fitondram-panjakana ty nefa reny tadidin'ny olona raha tsy ilaza fotsiny azy ao zany barazany samaloto zany zany barazana ambovory zany a mampalahelo zany zavatra zany nefa de tena tany midadasika zany tondrany zany barazana ambovory zany ao Tanambe zany barazana be tenina zany raha mba vita soamantsara zany zany ranonanony zany rehetrarehetra zany raha mba hoe misy le izy any tsy tokony resahana rehefa tsy vita fa resahana le izy nefa tsisy zavatra mandena ray ary ka ny olona mantsy mitazana mialatsiny totora eky zany olona mitazana hoe fitondram-panjakana mahita vola anaovana autoroute totofana ny tambarin'olo le ria talatany volon'ondry ery aminay ry avaradrano ery nefa ny aty amin'le barazy aty ohatrany to tsy hita zay atao mahita le olona rehefa tena miketrika any fanjakana mahita vola ihany izy mamorona mihitsy hoe tena anao an'ity fa ny any amin'le barazy iainan'le velaran-tany tsy hita misy moko le fomba fitentsika malagasy zokorina hoe ny antratra tsy lavo ndre ny bekazo tolomina zany resaka autoroute zany raha amin'ny tsy hoe ny faritra loatra mangoro rery na ny faritra nalamanga fa raha hoe manoloana ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ny laharam-pamehana zany zao ny laharam-pamehana de ny RN2 iny zany tamatavy Tananarivo zany Moramanga Tananarivo zany manala an'izany na de motocross ny entiny tena zokorina ao raha tokony zao ianao nandeha teo nandeha tamin'iny ianao zao nakaty tamin'iny RN2 iny ratsy ny lalana hoe de atao hoe Moramanga Tananarivo Moramanga Tananarivo zany motocross adiny telo manao an'io satria tsy maintsy mitandrina ianao lalam-pinerena ny vezivezena ny ivaiva aloha zany de efa mandady raha mondo kely hoe scooter de sahirana mety tsy ho afaka mihitsy ny fiara koa fa tohizako moa le izy teo hoe resaka autoroute be de be ny zavatra pitsopitso ny mbola makasika an'izany satria raha araky ny zavatra misy zany sy ny vaovao fantatra zokorina rabe Mananjara mandalo an'iny faritra Antsozoro be iny faritra Ambatondrazaka iny alarovana ny zamena air protégé iny zany misy renirano goavambe iny mahazo aria vavatenina sarotra zany zavatra sarotra ny atongavana am'izany ary tsy kely finoana ny tena zany fa maninona rehetrarehetra mba zavatra azo tsapaitanana satria manoloana an'izao krizy mba reto Madagasikara zao zany barazana be vava zany barazana be vava Ambatondrazaka zany raha vita zany sonienika ny vahoaka tsy ny vahoaka aloatra mangory ihany zany barazany samaloto zany ny ary MPC 23 raha vita ara-dalàna re tompoko tsisy laona ny vahoaka malagasy ary mipetraka mihitsy le tenin'ny zokorina rabe Mananjara teo ohatra tany amin'ny taona 2000 ny firenena zay mavoky ny vahoaka amin'ny aminy ka afaka manondrana zany natao hoe firenena matanjaka fa raha io zavatra io ne zokorina azy porofona hoe ty atao de zao ny résultat satria raha vita amin'ny antsakany sy andavany ny resaka curage fangadiana kanal mipetraka ny barazy atsero amin'iny faritra loatra iny tsy lany ny gasy tsy lany ny gasy ny vary vokatra satria tafiditra ao anatin'le indroa mamboly zany hoe mamboly ny vary taona de mamboly ny vary rinona
somary hotaritiko kely zany le resaka varyrinina satria io moa zany nefa fa riba elany eti-parazana mbola tsy hita zay maharatsy azy fa inona tsara moa izy io le ao amin'ny commune Mbodimanga zany vokatra zany le izy zany zao vokatra le varyrinina zany am'izao nefa misy olona vitsy mba ataoko hoe olombitsy raisy roa lasa manararaotra an'lay ezaka sy le herim-polo le vahoaka nanao an'le varyrinina misy fikambanana fakam zay io fikambanana fakam io fikambanana ex militaire zany hoe ireo ray aman-dreny efa navita fanompona tanin-drazana nivondrana tao anatin'ny fikambanana de nahazo tany nomeny fanjaka tsy hoe nahazo tany fa nomeny fanjakana tany 20 hektara ao amin'ny commune Mbodimanga misy an'izany ary io tsy de hoe ry zareo rery zany fa misy moa ny mampanao misasaka misy ny mampanofa de lasa misy litizy eo amin'ny 20 hektara io zany izy io raha ohatra azavaina mazava tsara ka eto aloha zany de misaotra manokana ny mpitondra filaminana ny zandarona ny brigady ao an-Tanambia satria voafie zany satria efa fa tena resaka alaso zany zavatra nisy tao zokorina efa misy ny mpanararoatra hoe navaritsy namboleny areo de amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina mahita an'le fifanjevona de lasa mangalatra zavatr'olona ka zay zany ny saorana manokana ny kompania Ambatondrazaka sy ny brigady ny Tanambia mba navoafie antsakany sy andavany an'izay zavatra zay ka de isaorana anareo zany natateraka an'izay adidy sy andraikitra zay sala am'izay moa zany le resaka varyrinina io zokorina zany hoe rehefa lany zany lay vary tao na misomalaka de mba miakatra indray zany le varyrinina iny zany mba entina anamaivamaivanana an'la fasairanana ho an'ny sianaka zay manao azy io koa tsy ny rehetra fa zay mba manana an'le amoron-jetra zany na ny any ampita-tsinanana io na ny aty ampita-ndrefana de hita fa mavelona misy an'ity commune Andilana ty zao lay commune Andilana zany moa rehefa nataon'ny fanjakana zay narava an'le vato tao de presque saika hoe indray zany no manavitra an'le fiainan'le Andriamanitra zany tsy tery lalany tsy tiano ahantra sy hoe hitrongo vahoomana ohatr'izao ny vahoaka malagasy fa misy any zany le ampahany amin'ireny faritra reny zany hoe mba voatsinjon'izay varyrinina zay ka am'izao fotoana zao ianao moa tatsaha ahoana mba fandraisan'ny tatsaha ny amin'ny faritra loatra any hoe manafatra vary ny fanjakana nefa le barazy ety aminay tsy vita le curage tsy vita ny resaka filatsahany orana tany amin'ny fotoanan'ny tondrany président Ravalomanana raha vao ohatran'ny somary taratara de efa misy fandraisana ndraikitra tsara resahana ihany kely momba zay mba hampazava tsara le izy amin'ny olona zany mipetraka zay fanontanianany zokorina Rabe Mananjara zay satria io na any amin'ny raharam-pianakaviana na ny amin'ny raharam-pahoriana de vao resaka foana zany hoe aiza ho aiza mbola misy mpitondra ve eto hoe ahoana tsara hoe rehefa mivory ny fianakaviana anankiray ao anaty lanonana na ohatra hoe miandry fatsana hoe misy fionana zany misy fionana maromaro de ny fanontaniana mipetraka na antitra io na tanora io na lazondazony de hoe mbola misy mpitondra fanjakana ve le retsy amin'ity tanàna ty amin'ity Madagasikara voaka foana zay resaka zay fa mahinona mahatonga anareo miteny an'izany ty président zay zalahy zany efa mieritreritra mihitsy zay hoe fa zanak'anabavina fanjakany Baro zany zao fanjakana zao zany satria maninona le olona miteny tsy nisy nahitany zany fanjakany Baro zay moa fa zay le fomba fiteny de miteny mihitsy zany ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina amin'ny tanàna hoe zao ngamba natao hoe zanak'anabavina fanjakany Baro ny antony de tsotra satria nahoana tamin'ny fotoan'androny ary tadidindreo olona reo tantsany tena miteny an'izany zay le ndresahako teo hoe voalina zany nisy orana teny an-tanàna fa de tsy misy mihitsy zany mbo hoe fandraisana andraikitra satria tadidiko ary efa président conseil tao amin'ny commune Antanambe ny tena tamin'izany fotoana tamin'ny 9 sy 7 sy 4 raha vao mitsidika zany ny volana oktobra sy ny volana novambra ka mbola tsy misy ny orana tonga de efa mandray an-tanana faran'izay ainga ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany zay nitarity ny président Marc Ravalomanana vao misy rahoana zany vao misy rahoana zany mitangorongorona satria misy moa technicianina mafienzany zavatra zany tamin'izany fotoana de fa iny nitifirina niteraka am'crée oram-baratra ary tena oram-baratra avy tanany iny taona iny vanim-potoana iny zany tonga de tsy mitamatama fa tonga de efa mandray andraikitra kajikajy hoe iandry rapisona fa zao moa zany tsy mamelatra milazana zany fa ny fanjakana koa zao tsy manambolana ny ariary ka io ary zao ny karaha manasefo bokotany io zany iny kabary zay ohatran'ny masana zay avy indrindra mantsika hoe misy an'izay moa zany le hoe
fois 3 atao avy telo eny atao voavy telo eny fa de ampanendretena no aona nandraisan'ny sefoko tany iny tany aminareo hoe atao iresararoty nararoty satria première alahady zokorina première janvier taombavao alahady telo amby roapolo sy roa arivo tsy nangatakandro ela ny sefipoko tany zay manakaiky ny tena fa de tonga moa sady nanatitra bonanery zalahy no ny teniny etaetany karazana hoe valikafatra zany inona ny tenena ahoana président fa maheno zay hoe ho ampitomboana telo ieniny karaha mana sefipoko tany manomboko zao fa aiza ho aiza le 12 volana tsy voaray nga anisan'zany le rehetra zaho zany andeha niambondrano lahaly fa tsy mba naheno kabary fa inona ny tena zavatra misy zaho izy le président fokotany anankiray zay tsy tononoko le fokotany misy azy tena nanaraka hatramy voalohany ka hatramy farany fa zay ozy mba voaresaka atao hoe ho ampitomboana fanambatambazana anay ve anao an'le liste ve ozy kanefa ny tontora ex zao ozy reny azany électoraux amitety varavarana reny eny janona daholo ozy jereo le zanakanabavinao tsy nanatrano ozy izy raha nanao tsony inona ny antony hoa tsy mahazo vola ry zalahy ozy izy ka raha mba tonga any ianao ozy izy de valinkafatra satria tsy izy rery no fa maromaro ny sefipoko tany zay tonga teo ny teny hoe alefaso aloha le 12 volany tsy nifaritra loatra mangoro any zay zokorina rabe mananjara fa eran'ny Madagasikara inona ny tiany zareo tenena am'le hoe alefaso aloha le 12 volana zany volana tsy voaray mbola nisy tsy voaray tsy voaray any io 12 volana io karama tsy voaray tsy karama moa fomba filaza azy fa hoe andaminy te tampo karama alefaso aloha le 12 volana le tsy voaray vao mieritreritra ndray tsika le hoe le roa alina ho atao enalina ary ane zany zokorina rabe mananjara zay hoe niatratra tsy lavo tsy aza tsy lavo renibeka azy toloma zany hoe le eto ambony tratra zany tsy menjera akory riva misy vatakazo andeha tolominao zany natao hoe mitomany vorona nambo iny vorona manidina iny no sinasira zay zany raraky ny zavatra misy ka tsika moa zany tsy miresaka zavatra tsy misy na angano fa le zavatra tena ianan'ny vahoaka madinika any an-tanàna sy ny manodidina zay no fampiresantsika amin'ny rahalahy eto mazava tsara zay ka iny zany ny resaka vary de lasa ny amin'ny resaka hoe sefoko tany mifandray daholo moa zany rehetrarehetra izany tonga sika de resaka fifidianana na tiatsika na tsy tiatsika aloha zany raha hoe ny calendrier de hoe tao mpifidianana ty ary tsy Madagasikara rery tompoko no miatrika fifidianana raha ny aty Afrika amin'ity taona 13 sy 14 ty raha nambarany vondrona afrikanina zay efa nandalo teto amintsika sadeko moa no aty amin'ny faritra misy Madagasikara fa vondrona afrikanina zany no renibeny aty Afrika fa Madagasikara hiatrika fifidianana Nigeria hiatrika fifidianana ny volana febroary ny ao Benin efa mandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka ny mpanohatra no efa mitarika ao Benin amin'izao fotoana zao de tsy falany ao amin'ny mpitondra hoe zao de hitatsika amin'izany zany de hoe tao-pifidianana ny efa niteny ny Andriamatoa X teo hoe le mpanisam-pifidy efa nisy ndeha atao hoe ny abandonne fananinina zanakanabavina mihitsy fananinina tantarao inona ny zavatra mitranga satria ilaina ny mahafantatra an'izany amin'ity raharaha ty hoe zany ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika zao zany ny zavatra misy amin'ny ankapobe ny zokorina rabe mananjara raha mahakasika nyty fifidianana hoe ho atao hoe vanim-potoanan'ny fifidianana ty taona 13 sy 14 ty ny vahoaka nalaotra mangoro na ny hoe ny vahoaka namparafaravola amin'ny distrika namparafaravola de miandrandra miandrandra ary tena miandrandra hoe mba hisiny ilay fifidianana fa n'olona fidiny fa fantany efa fantany n'olona fidiny ary atreto zany de tsy mamianatra milazan'zany fa raha iny faritra iny zany hoe tsy hoe no mampitarika ny RMDM na any an-toerana fa raha atao kajikajy raha refesina mietatra zany efa lasa lavitra be zany lasa elanerana lavitra be zany ny elanelam-bato hoe raha ohatra ka ho tonga le lasa ny mpanotra zany ny entana zany tsy mamianatra lasa ny mpanotra ny entana zay zany le fomba fitenin'ny tanora zany zay ka lasa ndralahy ny entana manoloana ny zavatra zay ny vahoaka faritra loatra mangoro zany de miandrandra sady mafantatra ry zareo ary zay moa zany no anisany zay ny vory farany hoe mampahery sy mampirisika zany lehibe ny mpanotra zay filoha Marc Ravalomanana ary mitsodrano azy engany izy mba leo alasana sy mba ho ambinin'Andriamanitra miezaka zay ataony rehetra fa mafy ny tolona mba ho azy fahasalamana fa
efa tena miandrandra sy hoe mba akan'zany fahefana zany a amin'ny fifidianana madiso mangarahara zany hoe fifidianana milamina fa zay moa zany ny andrandrain'ny vahoaka ny any amin'ny faritra loatra mangoro fa raha tsy teny fotsiny any efa hoe ohatrany makivy any le izy atao amin'ny anankiray satria io ary zao reo gant madinika reo le mitety varavarana amin'ny fomba filaza azy satria mitondra an'le carnet kely de mitondra stylo kely de mitety varavarana matetika modra lasa soriana satria le olona tetezana varavarana koa netsy ao lasa mitady vola lasa mikaramy any tambary izy alina ny andro fandripalemana tsy milamina tsy mandeha tsony gant madinika tsy mandeha aka io zao misy le zalazana kanabaviko zay a misy an'le arso zay ary avarabaratra agent électoraux zareo agent électoraux reo le mpitety varavarana le mpitety varavarana zay mpanisa mpifidy mpanisa mpifidy de ahoana président ozy za milazangady andeha tanimbary fa ahoana ao a zay ozy ijanona amin'inona nareo a hoe le mitety varavarana le manisa mpifidy ane zay ozy mba nangataka vola tamin'ny tompona andraikitra talohan'ny fety mba hoe anaovana fety fa nanariary tsy nahazo ay mifety zany hoavy de mba hoe nangataka liasa mandeha liasa ne mandeha satria manentsika fotoana io zany tokony mba hoe arakaraka ny zazamaty ny lamba mena nefa tsy zay ny zavatra misy fa ahoana ty hoany atao le goma kely le zanakana tsy zay tonton tsy nahazo vola de inona zany andeha anetsa zay ozy de nitady karama lasa izy nanetsa lasa izy nanetsa zany de najany le fanisana manao any tsy atreto zany hatramin'ny tombo voanankaty 12 janvier tsika androany tsy mahita ndreny gant madinika ary mitety varavarana nangina zany lizy ka mamaly an'lay resaky zokorina hoe aiza le fomba fieritreretan'le vahoakana loatra mangoro manoloana an'le fifidianana voalohany aloha zany a ny vahoakany faritra loatra mangoro efa fantany olona fidiny fa miandry ka zay le fiandrasana zay zany misy moko le fomba fiteny hoe zay maharitra vadinindriny fa kosa rehefa ela loatra zavatra zay mety ampiova zavatra hafa mety mampiova zavatra hafa ka zay mahatonga anay antanky amin'ny mahalehiben'ny mpanotra any amin'ny faritra hoe manentana ihany amin'ny tompona andraikitra ty amin'ny ambony hoe mba atao a amin'ny fomba aingana sy mendrika zay azahoana an'izay mba fahafahana sy fa malamalana ny vahoaka azafady kely anie tonton raiko zay misy zahatra tena ohatra manamarika kely voalaza teo zany a hoe ny mpikarakara ny fifidianana seni zany no tafiditra ao anatiny a nisy mifanapaha-kevitra hoe ho hitarina hatramin'ny 2 janoary 2024 la hoe fotoana zany ahafahana manoratra anarana any anatin'le izy mpifidianana izy io zany tokony hoe tapitra tamin'ny 3 desambra teo a fa hoe nitarina trany amin'ny 3 janoary 2024 zao tsika 12 janvier zany eo amin'ny tapabolana eo zany sisa de ho tapitra le izy zay le fanapaha-kevitra etsy an-daniny anefa lazainareo fa hoe le agent électoraux le mpitety trano ane le mpanisa mpifidy miabandonne fa hoe zay tsy nahazo ola fa ndeha anety zay de ohatra manahirana be mieritreritra n'zany hoe hitarina le izy a ohatrany hoe lasany amin'le olo-pirenena no ifatrarandrihatra hoe io ary le izy fahitarina fa nareo mihitsy ny kam nareo mihitsy no tsy mandeha mijery ny anaranareo sy manoratra ny anarareo le agent électoraux aty koa kay a lasa zalahy manetsa fa tsy mahazo vola iny efa ahoana zany fikarakarana fifidiana zany de lasa ohatra mangingina le fanisana am'izao ary tsy any ihany fa mitoerana maro hita mihitsy hoe ohatra mangingina zany ahoana ny fahitany fandeha zay ny tompona andraikitra au niveau ny district ambara misenia reny zokorina mizatra tsy mikolla tsara zany tsy ray tsy roa no miresaka amin'ny tena hoe ty zavatra ty ny président atao fotsiny formalité atao fotsiny fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy fa inona mahatonga an'izany na ny fitaovana ozy na ny vola entina anatarana ny adidy sy ndraikitra ny asa zany de tsy misy mba tsy ilazana hoe tsy ampy tsy misy tena mijoro vavolombelona mihitsy zany zavatra misy zany zay ny zavatra misy any an-tanàna ka io ny fanerasera amin'ny tena maraina de maraina ariva de ariva tsisy hoe fironona zany ka le hoe le gant madinika le mpitety trano le mpitety varavarana nametraka ny seni hoe hitarina mifaraka amin'ny 3 janoary 2024 lay fanisana mpifidy fa eto andray zany de mametraka hoe fangamo mbola misy le olona manisa mpifidy zay mbola misy aka le gant ranareo le hoe andeha anisa mpifidy ohatrany fa tsisy anie aty Antananarivo aty aminay avaradrano mbola misy tonga na atao 28 février io na atao 31 mars io na atao 4 avril na atao hatramin'ny jona fa tsisy anao io zokorina fa io a zany mila finiavana voalohany indrindra aloha mila fandraisana andraikitra
ary mila fanentretena ataony ty mpitondra fanjakana tya raha ohatra te hitady zavatra rindra tsy mety ekeny rehetra fa raha zao fandenjavatra zao zany mbola vao manomboka taona vaovao 7 de efa zao ny zavatra misy lasa zala manetsa nefa izy tokony anisa mpifidy io moa zany tsika eto moa zany de miezaka foana sady mampianatra ny manoro satria misy le fomba fiteny hoe atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ampomalala fa de hitatsika eo fa tsy vaolana zay hoe hitarina am'raiky amy 3 janvier zay fa manao ve le olona zay ny tokony nitadiavana hoe inona moa ny antony tsy andehanan'le boakely anao an'le tety varavarana satria izy tsy mahazo ariary raha namenao ariary izy na ariary roa mety andeha ihany izy fa izy ve olona tsy mahatsy ireo ny karaha 2 ane manetsaka 2 ray zao zokriny mavita 10 metre carré 2 ariary mavita 10 metre carré zany fa mahazo ray alina ariary zay ny any an-tanàna amin'ny resaka fifidianana fa eto zany mbola manentana ihany koa ary manentana antsika vahoaka mba haritra mba hotony amin'ny zavatra rehetrarehetra satria misy any ireo antokon'olona sy vondron'olona ohatran'ny tady hitrohatra ka amin'ny matomponandraikitra ny tena surtout any amin'iny faritra iny de aoka atsika mba hiandry ampitoniana zay zavatra mety hisy sy hiandry ny baiko sy ny toromarika avy aty an-tampony zay zany mba atsipoko ihany fa zay ny zavatra misy ya ka zany moa zany tafiditra anatin'ny antsona hoe tsy fetezana anomalio isika fa na zany na tsy zany tonton Raex ny fanetanana zay atao zany aty anivon'ny RMDM aty amin'ny mpanohatra ny tiako Madagasikara manoloana ny resolution mpifidianana ty na inona atao hoe anomalie any ataon'ny mpikarakarahany tsy manome vola sisa mandray andraikitra foana ny mpanohatra amin'ny fanetanana amin'ny hoe jereo ny anaranao jereo ny anaranao mandana jereo any amin'ny lisy mpifidianana satria misy dikany zay ho an'ny atsoatsy satria so rehefa tonga ny hoe ohatrany tsy mazava izany efa manana ny aprofo am'izay ny satria anao fa nanara-maso le andraikitra raisina zany ny andraikitra ny raisiny en tant que tompony andraikitra voalohany ao amin'ny RMDM sy amin'ny matiko Madagasikara de efa fa misy fotoana ohatran'izao zany no fanaovana tsy io tsy commune Antanamberera fa iny de commune moa ny district Amparafaravola ary tsy Amparafaravola rery ihany satria ny tena moa zany mahazo koa fandraisana andraikitra amin'ny district n'Andilamena ny Ampany atao amin'ny district n'Ambatondrazaka au niveau ny RMDM zany de ny lahady ariva sy ny lakamisy ariva zany no fampitoana mandeha manara-maso ny lista satria zay moko tsy fiasana ny an-tanàna fady zany ny miasa lahady sy ny miasa lakamisy de ny lahady ariva sy ny lakamisy ariva zany no avorin'ny gant zany de mandeha manara-maso tsy de hoe ny anaran'ny tena ihany fa le namana sy tapaka ary ny fiarahamonina mihitsy satria ny président Fokotany reny tsy misarotra hoe mba te hijery an'izao zay mba maizahoaiza ny ohatran'izao manokatra varavarana tsara izy tena manoro malalaka mihitsy hoe izy ty nelyretso izy dia volan-kakafotra inona ma ty dia volan-kakafotra ty président moaly any ny ano izy moaly tsy mio ihany zay zany le zavatra misy zokorina ka tsara mba hampahafantarina vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany fandraisana andraikitra zany fandraisana andraikitra amin'ny fanaraha-maso manentana antsika rehetrarehetra tsika RMDM rody be ny mpanotra manerana Madagasikara 23 région mba hijery sy contact andre namantsika reny fa tsy de hoe ho andry zalahy dolo reo chef Bokotany reo fa hatreto mba tsy lazantsika hoe manahirana moa miresaka am'zany amina zavatra ohatran'izao fa velim-panantenany ary zay mahatonga nama samy teny hoe raha tena atao fifidianana mandeha lasa lavitra be tsika taritra lavitra be tsika ary io moa efa nyteneniko teto tsy ndray tsy ndroa fa raha zao fitondram-panjakana zao neny tsy miova soran'Andriamanitra zao mahazo roa faingo fito amby efapolo isan-jato zay zany io tsy hoe ny tena miteniteny foana zany fa mba misy andreo zanaka mianatra ny ampitan-dranomasina zao tonton fahitana ian'io ty ny taremarika zao ary démontreny zalahy misy hoe marina le roza tegna marina de rezaka eto moa zany amina vanim-potoana surtout taona vaovao ohatran'izao de mba miezaka zany tena am'izay fanentanana zay fa ny zavatra tena mampatsiaro sy ny mamparary ny vahoaka naloatra mangory surtout ny district n'Amparafaravola zokorina de mantsiaro ny ezaka sy ny zavatra vitany ny président Marc Ravalomanana tany an-tanàna zay zany tena zavatra mampalahelo an'le vahoaka am'izao fotoana potika daholo teny zavatra fotodrafitrasa zay mbo fa natao zavatra efa fazatra zany le olona vao tsy avy ny orana de efa mandeha ny pluie artificielle ary zay ny tena tadidin'ny olona ao anaty fony zany tsy afaka ao anaty fon'ny olona zao tsy avy ny orana voalahaly zany avy ny orana iny moa zavatra misy
zavatra misy any any zokoriana raha tsy resaka fotsiny amin'ny faritra mery mandroso iny 5 manafika no ninona satria efa fa tsisy atao atsony re gao areo tsisy atao izy any amin'ny iny mazo iny tsara onienana iny akaloara aminareo iny aminay 7 vao tamin'ny taoriana kely ny tambavao nisy fotoana nandehanany tena tany iny faritra andrano mandeha iny iny faritra ankasina iny iny andreba kely iny de tsy latsaky ny 7 vatandelahy mandeha mamaky trano mandrava olona fotsiny am'izao noho inona noho ny tsy fisina ka zay mba tokony jerevanareo tompona andraikitra indrindrandrindra mpitandro filaminana amin'iny faritra iny fa mampalahelo zavatra ohatrany eny ary mamaraparantsika tonton Raex zay tsevina ihany moa fa sady mpitarika ny RMDM izy any amin'ny faritra loatra mangoro iny no nivony tiako Madagasikara no mpitarika ihany koa ny fikambanany ny tantsaha etsika mamerina mandravina azy ary inona ny tianao mafisina tamin'ny resatsika natao teo ary ny amafisina zany de manentana sy mankahery ny mpitarika ao anivon'ny rodoben'ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara no sady mitsodrano enkany nareo aleo alasana andida hitany valiny anapaka hitany tonony ary hotsonjovin'Andriamanitra manokana fa de any aminareo ny etaeta sy ny masiny vahoaka malagasy raha tahiny ka hoety am'le fitondranareo amin'ny tokony ho izy dia any aminareo zany no vetsovetso sy ny fanontenana zao ny vahoaka malagasy manerana ny faritra 3 fa raha mbola izao fanjakana zao re tompo ny itoy 2 volana 2 volana 3 volana de maty le fomba fiteny satria zavatra misy ane zokoriana ary zavatra mbola tsy ary nisy tao anatin'ny 13 taona zany varojanaka any kongo any amin'ny faritra tsy matsinanana zany amidy 5 alina veranga de midy ray mampalahelo ary mampahonena ane zavatra mba ho gasy ny tena niteraka ny tena fa mampalahelo zay zavatra zay ka eto zany dia manentana antsika vahoaka malagasy mba ho tony ary mba handray andraikitra amin'ny andro ndray andro entina miatrana ny safiditsika amin'le olona fantatritsika fa amerina asianarina anty nosy malalatsika ty farany tena farany angamba tsy tadidiko zokoriana de misy an'le togama madinika reto zay 7312 tena mbony angavy mihitsy kofi malaka sprinter mavomavo kopakopa tanana anareo laly resy fa de tafita ny avatra engany atsika menakafy samy ambiny amy atao eo rina rabe mananjara fanirira zafy manantany teknisianina maro rehetrarehetra samy ambiny amy atao ary samy tonga mitanjona ziriny daholy am'ty taona 13 eny ary marina zany tsika menakavy ihany moa ny eto araky ny ambara ombenombeny de isoratsika zany tonton Raex nitondra anjara briky tamina fanazavana nitondra vaovao maro ihany koa avy any an-tanàna rehetra any dia mirarisoa ho azy ihany koa isika menakavy aleo alasa amakivaky an'ity taona 13 sy 14 ity toy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao fotoana izao efa vonimboninao ny namana fanirira zafy manantany efa hiakatra tsy hatreo izy fa mbola mandamindamy kely fotsiny maro ny zavatra nyresahana teo resaka fiomanana amin'ny fifidianana resaka sosialim-bahoaka resaka toe-karena resaka fiainana any amin'ny fokotany resaka vary zany rehetrarehetra zany raha ravina aloha zany atreto dia mampahonena ny azoambara mampahonena mampalahelo tsy misy hoe firosoana makaiza fa dia tena hoe sahirana le olona sahirana le malagasy ohatrany hoe vao manomboka ny taona de hoe inony ty ahoana ny lalana potika nefa io lalana io zany no tena hoe ain-dehibe ny toe-karem-pirenena ny lalana potika rehefa potika ny lalana misy fiatraikany any amin'ny fifamoivozana zao ny camionneur mampiasa ny RN2 efa mitabataba hoe tena ohatrany tena tsy ho avitra tsony ty fa tena andaotsika mba aneo ny hevitra sinsisa ary rehefa hoe potika izay lalan'izay de miteraka fahatiantoka eo amin'ny mpandraraha mahanzanjara satria resaka gazoalina ny na lasantsy lasa mitombo zany ny laninao raha ohatra ianao ka andeha tsy tony tany lotany tonina zatra fa lasa mitombo le izy de fahasahiranana hatrany de araka ny teny tonton Raex teo hoe tena mba misy mieny ve misy fanjakana ve eto amin'ity fireneny ity
any amin'iza ary no hitaraina le vahoaka ary any amin'iza no hitaraina any amin'iza ary ny eo amin'ny lafiny hoe fitantanan-draha rasiny sisa mampametram-panotaninany maro satria efa résultat daholo mantsy zao mipotra io efa voka-javatra daholo hoe miotsaka ny ariary ny rano miangony eto Antananarivo hoe assainissement ny sorona ny mpivarotra teny amin'ny petite vitesse nanao ny hoe fandaminana nataony ny mpanantanteraka anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny faraparan'ny taona teo raha miteny an'izany izahay tsy saona hoe mety misy miteny io ndray fa hoe mandokandokana hoe na hoe mandokandokana hoe manohana ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra tsy izay mihitsy fa hoe nandray ny andraikiny izy de hoe manao fanadiovana teny amin'ny petite vitesse dia inona ny zavatra nitranga ny teny tany amin'ny présidence hoe andana aloha mivarota ihany ao fa mba hoe hitsinjovana amin'ny faran'ny taona sy ny sisa fa nga zao faran'ny taona ntsony efa 12 janvier zao mbola feno mpivarotra ao amin'ny petite vitesse zay tsy miteny hoe le mpivarotra hoe ahoana sy ahoana fa io resaka fitadiavana resaka hoe olombelona fa nytiano tenena de hoe ao amin'le fomba fitantanana mihitsy zany efa misy any amin'ny mozika moa izany de hoe misy désaccord tsy mipetraka tsara le accord tia mametraka ato ny eo amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra hoe zao ny assainissement atao zao no atao ny aty amin'ny présidence aty miteny andana mivarotra inona ary no atao io de tsy gaga anao raha hoe lasa mifanjevy tsy fantatra ntsony ohatran'izay le izy dia ny vahoaka ihany koa hoe tsy antanan'izay mahantra sahirana izy tsy maintsy mitady izy de lasa mifangaro voraka ilay raharaha zany ny endrim-pitantanana eto amin'ity fireneny ity tompoko ary any rehetrarehetra any dia manahirana lasa mivarotr'olona olombelona no amidy de mba ahoana hoy ny any amin'ny sehatra raisam-pirenena amin'izany ahoana hoy ny UNICEF amin'izany misy mivarotra zaza eto Madagasikara aiza ny zon'olombelona aiza ny zon'ny ankizy nefa Madagasikara mipingapingery manao soni any amin'ireny fifanarahana iraisam-pireneny ireny any velany any hoe zay de manaiky an'izao resaka zon'olombelona zany tsika manao soni ary ny soni tompoko de midika engagement fa tsy apetapetaka fahatany nefa misy mivarotr'olona eto anikongo ary tsy anikongo ihany fa efa betsaka ny toerana nainona zany mivoaka ny gazety zany hoe nisy mivarojanaka tery mivarojanaka fa nisy nanary zanaka tery amin'ny boîte tery amin'ny fanariam-pako tery eto Antananarivo ne misy an'izany hoe de zazamena vava hita tany anaty gony zazamena vava zany sisa ny fihefaran'le fiarahamonina malagasy aty amin'ny 3 sy 4 de mbola mahita tory ve ny sasany amin'ny alina tompoko manoloana n'izany toe-javatra zany vao nandalo zay zao tamin'ny maraina tany amin'ny toerana anankiray de tovolahy kely ngambany iny eo amin'ny 14 taona eo matory izy de alika kely no sakambininy 4 sakambininy miaraka matory aminy tena tsy azo moa le satra satria le fiara nandanako somary nandeha mafimafy any fa raha zany tena nalaina sala izy hoe tena moa mpanao gazety raha teo de tena hoe nanaitra le izy hoe ohatran'izao ny fiainan'ilay malagasy eny ary efa eto namana faniry raha zafy manatany miarabanao namana faniry tonga de menanao ny sehatra ndao ary zatsisy miaraban'irena sady misaotra ihany koa de ho an'ny tonton Rayex teo sady miaraba azy tratry ny taona efa niona ihany moa zany terian'ny fifampiarabana niarahana tamin'ny filomarika Ravalomanina mpitarika ny team sady mpitarika ny RMDM fa atao ihany le famerenana manantitrantitra zany ho an'ny teknisianina rehetra dia arabaitsika na eto amin'ny MBS na any amin'ny radio Madany namana mpiara-miasa manerina nosy ny mpanaraka ny fandarina tsy adio ny anareo eto Antanindrazana sy any ampitan-dranomasina ho resahantsika eo rina le resaka lanjam-bola resahanao teo satria misy vaovao zay tsara ny tondrantsika azy mahakasika an'izay vaovao zay satria io zany dia apetratsika mialaina ny ariary zay no famitenantsika ny adevitra ary rehefa mialaina ny ariary satria mitsipatsipaka izy satria ny fiandrianana ny mahafirenena ny firenena dia ny fananana lanjam-bola fananana vola zany zay le zava-dehibe hitoera Madagasikara zay taorina ny fahaleovantena na ananatsika n'izany hoe tena vola manokana ho antsika izany ny ala tao anatin'le hoe tsitra ao anatin'le zone franc tsika le FF zany
atsika manana an'le FMG zay lasa ariary taty aorina de miala iny izy am'izao fotoan'izao resantsika eo zay rehefa aveo fa ny vaovao aloha satria mbola tsy mety tapitra mihitsy le vaovao anikongo iny de resantsika rehefa aveo fa etona dia miaraba anareo manamboninahitra zany zay makalaza ny andro faharoambeny folony volana janoary satria rehefa 12 janvier de afatatsika moa zany fa andro ny manamboninahitra de arabaina avokoa ny manamboninahitra rehetra manerina Madagasikara na ireo manamboninahitra perinasa na ireo efa nisotronoa satria tsy ayadinona ny ezaka ho ataonareo ho an'ny tanindrazana mino isika fa hanokatsaina ho an'ny zava-misy ho an'ny firenena ny androandroano any manamboninahitra de afaka mandinika ny zava-misy aina ny firenena am'izao fotoan'izao ny manamboninahitra de napetraka mandrakariva am'le hoe anisan'ny andro lehibe eo anivony zany hoe folo andahy malagasy zany rehefa miresaka an'izay de ao anatin'izay avokoa reo tontolo ny fitandrona ny filaminana zany ka rehefa izay ny zava-misy de ho isika hoe mba apetratsika ho andro fisaitsaina nyity satria zany manamboninahitra zany de afaka mijery mandinika lalina ny fiainany firenena ankehitriny ary mametraka ho zava-dehibe le hoe ho an'ny tandrazana mametraka ho zavatra lehibe any koa ry narabe mananjara le hoe ny vahoaka sy ny fananana de mino zany tsika fa mba handinika lalina isaina lalina ary toetra mandrakariva any am'izany vahoaka zany tandrazana izany ny manamboninahitra eto Madagasikara ny afatra tsotsotra nometsika zay ingan'io isika mba tsy ho manamboninahitra zany takan'izay fa nitranga tany aloha tany ka mba ho fakana lesona zany am'izay mety ho fitaovana erovana olona vitsivitsy na erovana fahefana zany mba fandrenivoaka satria rehefa miresaka sika amina olona etsero de samy miresaka hoe de miandro ny fitandrona ny filaminana sisa mba anisany hoe de ny rempart na hoe inona moa zany fiantro farany hiteny ao anatin'izao zava-doza miantra ny firenentsika izao ka mihitsika fa ray aman-dreny zokilahy namana zay azo verina fa mandinika tsara misaitsaina tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena izy ireo ary anisan'ny antenainy malagasy tondra vahaolana ho an'izao firenena izao ao anatin'ny zavatra zay mampangedy sy mamparary azy de anitra jerintsika zany fa miaraba nareo manamboninahitra zay makalaza ny 12 janoary ary de tena potratroka ho atsika zany maefa mavitabe ho an'ny didy ho an'ny tandrazana saingy eno ny feo fieritreretana mitodika makany am'izay hoe ny vahoaka sy ny firenena izay ny tandrazana ary ny fananan'izay zava-dehibe zay mba tsy herovana olona eo am'izay hoe andraikitra zay iantsoroana ho an'ny fitandrona ny filaminana izay makasitraka atsika manamboninahitra akoatran'izay de efa nresaka atsika rina omaly le resaka tany kongo fa tsy maintsy resantsika le izy ohatran'izao ny resantsika azy satria zany manahirana be le adevitra ny adevitra zany de eo am'le hoe marina tsy marina misy manely vaovao tsy kolotsaina malagasy ny sisa fa iza moa no miteny fa kolotsaina malagasy no mivarojanaka fa iza moa no miteny fa kolotsaina malagasy ny manary zanaka tsy kolotsaina malagasy mihitsy zany fa lasa miseho le izy am'izao fotoan'izao noho ny fahantrana lalina noho ny tsy fananana eo anivon'ny tokantrano samihafa ary raha mandeha lavidavitra ary tsika de elohan'ny lalàna izany varojanaka izany na manary zanaka izany elohan'ny lalàna izany zay nambarako matetitetika hoe crime zany eloka be vava zany ka raha mijery an'le vaovao am'izao fotoan'izao de sokajitsika le izy efa eloka be vava le zava-misy am'izao fotoan'izao fa ny olana de ty rehefa nivoaka le vaovao zay gazety mpiseho isan'andro ray namoaka azy avy eo sy mbamoaka Madagasikara nataona mpanao gazety vitsivitsy interview dia nalaza tany amin'ny tambajotra le izy de tsy zaka n'le mpitondra fanjakana sy mipanohana an'le mpitondra fanjakana le izy ireny de nanesy en communication izy dia ny teny ny préfet tany Vatovavy misy feo samihafa koa hoe manao fanadihadiana ny gendarmerie pirenena manao fanadihadiana ihany koa ny assistant parlementaire ny sasany
ary misy be ny tanàna ihany ko avy any amin'ny natoerina hafa ao anatin'ny distrika ny kongo ny atao hoe distrika de misy commune maromaro de misy be ny tanàna amina distrika hafa ko ny enona de hoe tsisy an'izany aty de toy izany hono nataon'ireo raha aman-dreny samihafa de ny conseil des ministres omaly ovakitsika aloha rina alohan'ny hidirantsika anatin'ilay témoignage marobe ity ny conseil des ministres omaly ny conseil zany de zao nanokana fotoana lavalava ny resahana anty zava-misy any Kongo ity rariny sitsiny zany satria zavatra goavambe io ary efa nandrasatsika zavatra hafa manko nentsika tany avoloatany omaly resaka formation na gouvernement fa ity tsy maintsy ny resaka anty izy ireo satria zava-dozy ty ary ho azotsika tsara eo amin'ny sehatry resam-pirenena ty vaovao ty rehefa kelikely fa manomboka mahazo tsika io fa mbola tsy hiteny aloha tsika satria efa nisy fivoahana sy lafo-mba vao mitovitovy an'ity efa entsika rina tamin'ny heritaona ratsy fa nitandrina be moa tsika amin'ny rahalahy tamin'izay hoe raso aloha manahiran'izany ny eto moa zay miteny rehetra de gagazo fa izao mifivoriany ny filakevitry ministra omaly de namoaka tatatra zany de atao ngezangeza kely fa le azafady indrindra fa le maso moa zany satria misy jiro eto manazava an'le toerana de misy anina kely mifandona kely fotsiny izy de mialatsiny de etriny tante kely mijeran'le le jiro zany de lasa misy anina kely aty am'le l'écran saotra mifaly de vakiko aloha le izy de miditra am'izay tsika rehefa aveo nitaterahana androany ozy izy ny filakevitry ministra zay nitary amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary nahitana ny premier ministre sy ireo ministra isan-tokony zany hoe omaly raika amby folo janoary izay androany resahana izay mialohan'ny fandiniana ireo lahadinika efa voaomana ordre du jour zany dia nitondra resaka mikasika ny fanaparitana vaovao tsy marina tazomitsika ny rina izay miamahazo vana am'izao fotoana zao ny filohan'ny republika any matoy ihany Rajoelina raha efa natao ny fanamariana ny fanangonam-baovao rehetra dia tsy marina velively ny filazana fa misy fivarotan-janaka velona indro le tsy marina ajanony eo faly vaovao tsy marina ozy izy ery amboalohany de miresaka le izy hoe dia tsy marina velively velona fandroany zany le tsy marina ny filazana fa misy fivarotan-janaka noho ny fahasairanana any amin'ny commune sasany any amin'ny distrika ny Kongo efa nitondra fanazavana nandiso tanteraka izany tsao velona indray tsika vaovao tsy marina indro dia tsao mampiasa voambolana tsika eto de tsao ndray fahatelo ampiasaina izany le BNOMC organisme de conception faritra fitovinany dia ny préfet ny manakara fandresantsika teo zany niaraka tamin'ireo lehibe ny mitandro filaminana any amin'ny faritra teo koa ny be ny tanàna amin'ny commune samy hafa izay voatontonona tahaka ny commune ambanivohitra ifaniry ary ny mpisehatra ara-tsosialy miady amin'ny tsy fanjaritsakafo any amin'ny any an-toerana namaso zany ihany koa ny vaomera maly eo tena momba fiarovana ny zon'olombelona na aniseny diasy izay nanao fanadidiny fotony ka nilaza mazava fa tsy misy zany trangana fivarotan-janaka inina aely izany voambolana fahatelo hafa inina ely tery le tsy marina eto le faharoa le tsao fahatelo inina ely miendo tsara tsika tsy mifanaraka velively amin'ny kolotsaina sy ny sotoavina malagasy raha teo koa izany mivarojanaka izany ka na inona tranga mety misy ka mielohana tanteraka ny tetikady politika maloto izay ampiasaina verina fanefantsika taorinan tsy marina taorinan tsao inina ely tetikady politika inina maloto izay ampiasaina dia ny fanelezana tsao verina fandroany le tsao andemena ny saim-bahoaka sy anotoinana ny filaminana anatin'ny ankehitriny efa nanokatra ny fanadiadiana ahitana izay mety ny poiran'ny fanelezana tsao verina fantelo ny tsao izany ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ka mila ndraisana fepetra voambolana fandimin'ny hafa ndray handraisana fepetra etitra zay fototra ningan'ny vaovao tsy marina miteraka fanakorontanana manetina ny olom-pirenena rehetra moa ny filakevitry ministra ho maily tanteraka satria hitataratra fa ho fitaovam-piadiana politika eo am-pialatanan'ireo mpanao politika sasatsasany izay mety ho tsy ampihevitra hotoanana ny famoronana vaovao tsy marina verina indray tsy marina eto fantelona sy fanelezana tsao efa fanefana mila fampitaiza raha teo koa mba tsy hinana molony ny olom-pirenena
fa anana fahamelona sy fahazarana ka tsy tonga de hino sy izara izay vaovao mivoaka rehetra fa anamarina izany atrany aloha tsy ivana fa mieloany lalàna manan-kery ny famoana sy ny fanaparitana vaovaodisy faneniny zany zay fanaparitana vaovaodisy élément faneniny izy zany vakitsika indrina mba azoantsika mitarika anatin'ny teadevitra ity de zao ara nresahantsika nresaka le filakevitry ministra fefa nresaka ny le BNOMC organe mixte de conception anya vatovavy manakara ny préfet manakara hitatsika iny fa nresaka ihany koa ny teo anivon'izay hoe tompona andraikitra ny resaka rat sosialy zay sy ny zon'olombelona sy ny idiasa zay miverseo andry zareo tsy problème zany de zay verseo andry zareo zay rina no nyraisin'ny fanjakana ny insereny eo anatin'ny conseil des ministres fa zao ahoana ny verseo an'ny hafa zay manizingizina ny fisiny io trangan-javatra io mety nitondra ny verseo ana be ny tanàna hafa ihany kolo zareo tao anatin'lay tatitra ny filakevitry ministra mba hanadiovana ny sainy voaka malagasy fa tsy marina tsao inina ely fanakorontanina politika ary mety fanotohinana ny zava-misy kanefa tao ariny ny trangan-javatra maliny de mbola nisy faneho-kevitra ihany retsika sy enitsika manamarina zany trangan-javatra de ty zany alefa tsika ty ny solomam-boaka Brunel Razafy Tsendraofo zay solombavam-boaka tsy iza fa vice président national ny vice président ny assemblée nationale mialatsy indrindra bromaritra ao amin'ny anteny meram-pirenena zany hoe mpikambana ao amin'ny bromaritra vice président ny assemblée nationale chargé ny faritany fianaratsoa fa hitondra version ray indray tsika eto de be ny tanàna any amin'ny distrika ny Kongo de hoe notsika ny fanazava-keviny ty raha matoa be ny tanàna ity mba hafantaratsika ny aminy hoe iny ny fanazavan'ny filakevitry misy fa nisy fanazava-kevitra hafa ihany koa zay manamafy ny fisiny ty tranga ty de daolo enotsika ny fanazava-kevitra netiny ty be ny tanàna iray ao anatin'ny commune ao amin'ny distrika ny Kongo ity resahakeo le commune rehefa aveo tena marina misy zava-misy zay satria ny antony tena be de be zany eo anatin'le fahasahiranana de na ny hoanina za tsisy misy ny sasany ara andeha karama izy vady verina avy any le zaza maty eo an-trano de manoloana an'izay le hoe mivarotra zazandray zay ny hevitra andry zareo zany de zao hoe aleo zany hoe mba mamidy le sasany de am'izay mba miadana any amin'le mpanakarena mpanambola toy zay ho maty miaraka amin'ny ao an-trano be ny tanàna commune andeha-panony zay le izy teo fa le andeha-panony itsika le aradiso anekong le izy iny ny fanazava-kevitra de hoe manamafy am'lay fisin'le tranga mba hanamaivana le fahoriana sy ny fahasairana n'lay ray aman-dreny riny izy teo lasa loha irina koa hitondra ny fomba fahinony an'le izy teo aloha ho an'le be ny tanàna de hitsofoka indray tsika ny anankiray riny ka ino man zany ny fanazavany le be ny tanànareo isorana aloha ny tao amin'ny andefapony andefapony zay le izy andefapony fa isorantsika ihany koa aloha ny nakana ny sary teo ny tao amin'ny télévisionna Cool TV zany satria sarin-drareo de isorana ny Cool TV fa izay zany zao no petraka ty amin'ny mpitazana ty amin'ny olona hoe zao ny version ny eo anivon'ny fanjakana misy nandeha nanao iraka sy hoe satria nampanao fanadiadiana koa ny fanjakana araka ny filan-kevitra teo de hoe adiso sy ny sisa de ato nefa misy version hafa mihitsy tenen'le ramatoa teo député Brunel koa ohatrohatran'zay ihany koa no teneny milaza n'lay zava-misy de lasa ny vahoaka malagasy zany zao no sahirana mihitsy iza mandainga ho avy am'izay mihitsy zay le izy tsika zany mitazana zany
iza zany mandainga manoloana an'lay izy ary hoe inona ny tena marina ao anatin'ilay raharaha zay ny takin'ny vahoaka amin'ny raharaha